mpitondra foibe sy ny komina ny tananarivo renivohitra tsy mifampatoky intsony fanapahakevitry ny filan-kevitry ny minisitra varavarana misokatra ao amin'ny famotsimbola firaisamon'ny pirenena tokony ampitomboana ny fahafahany malagasy mifampiresaka faltafaraka aminao ndray tombokilasy tombovavy ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao manatitra ny araba ary manasanao mpanajana sy ampitiavana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany pejiny finoana avy hatrany ary no isantarantsika ny fiarana amin'ity alina ity samy nanana ny fomba nanamariany zoma masina ireo mpino kristianina ho an'ny fiangonana katolika dia nanomboka omaly ny fankalazana ny atelona masina maro ny fomba fivavahana atao iraisan'ireo mpino katolika rehetra amin'ny eran-tany namariana ity telo andro mialoha ny fety ny paska ity anisan'izany ny fitsahoana ny lakroa masina sy ny fanaovana ny lalina ny azo fijaliana mitatitra ny vaovao onja lalaina ranaivomanana eo amin'ny sary sy rindrantsary Mathieu Princy. Miditra amin'ny fankalazana ny zoma masina izay andro nahatsiarovana ny nahafatesan'i Kristy ny mpino katolika androany. Maro ny fomba mpivavahana tao, anisan'izany ny fiambena masina izay natao nanomboka maraina teo ka mandraparivo ny andro. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fanaovana ny lalana azo fijaliana izay anamariana ireo lalana ny diavin'i Kristy mandrapatonga ny teo amin'ny toerana mamantsihana azy. Androany ihany koa ny andro farany natokana amin'ny fiangonana katolika hifadiana anobe sy ny fifadiana hena. Androany zao dia mifady tanteraka mihitsiny dia tsy mihinana hena ary manao ny lalany azo fijaliana dia misy ny sary izay mitory ny fijalian'i Kristy dia ireny ny lalany azo fijaliana zany dia misy teny sy vavaka atao amin'izany dia aorianan'izay misy ny fanomezam-boninahitra manokana anio ariva ny lakroa ny azo fijaliana izay marika kristianina misy vavaka lavabe dia misy vavaka iombolana amin'ny heran'izao tontolo izao koa ny momba ny zoma masina ranombavaka mipino ranombavaka ny mpino dia mivavaka ao amin'ny firenena andro fehizay dia mivavaka ao ny eglizin'Andriamanitra maneran-tany dia horoana moa ny lakroa misy fomba mpivavahana fanaon'izay dia horoana ny lakroa. Nanomboka tamin'ny 10 ora sasany ariva teo nanatanteraka ny lamesa anamariana ny zoma masina ny eo amin'ny akara an-tanimena. Misy ny fomba fivavahana iraisan'ny fiangonana katolika rehetra maneran-tany mandritra ny fankalazana ny zoma masina toy izao izay anandratana ny vavaka manokana ho an'ny fiangonana sy ny firenena. Lafim-baovao hafa kosa indray samy hafa ny laram-pahamehana ny mpitondra sy ny vahoaka hatramin'izay. Ny kibovoky no mamaika ny vahoaka raha toka ny tombontsoa manokana kosa no mamaika ny mpitondra hoy ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay androany. Manainy amin'ny sina fipoahana ara-tsosialy ihany kosa satria raha ny fepetra ao amin'izany dia efa feno. Araka ny tati-baovao ny Zavandriama Efasy Mathieu Princy. Manany amin'ny hoavin'ny tarana ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny. Misedra ny mafy manoloana ny fiakarany vidim-piainana sy ny olana ara-tsosialy samihafa ny tokantrano tsirairay. Mitrongo vahoamana ny maro ary ny hoanina androany dia diavina rahampitso. Kenjaka mihitsy aloha amin'ny topaka varo rehefa roja tsy rivanga po. Fitsanjana azy dia mena amin'ny zava-misy fotsiny mena amin'ny zava-misy zany eo ny ainana. Fanjakana zany tokony tsy tinjao le majinika fa tsy resaka miady seza fitsirana politika fotsiny fa tokony male sosialy majika mihitsy zany tokony masina fijerena. Miakatra amin'ny vidim-piainana sarotra amin'ny fiainana. Zay mahatonga ohatry ny entana zay mahatonga ny entana ilafo satria sarotra amin'ny fiainana. Taloha zao kapoaka amin'ny vary 10,000 zany nefa lasa 100 mafy sady sarotra satria tsy inona mieritreritra aminay ohatra hoe zao dia ohatr'izao vidim-piainana dia mieritreritra hoe miasa fa amin'ny ankizy amin'ny zanakay amin'ny anaoriana any. Le majinika zany zavatra hafa manahirana anazy ny androany dia nyle fitondrana fahitako anazy amin'ny akapobeany any azy zany le ho anazy any amin'ile mbola tsy takatra le majinika zay eritreretina na mbola ataontsika afaka 10 taona ho an'le tarana any raha za mbola tsy fatratra fa dia tady androany dia mandofa trano dia mihinana ny zaza zay angamba aloha amin'ny akapobeany tena hitako raha za manokana. Efa mihoatra noho izay niseho tamin'ny taona 17 no iainan'ny malagasy amin'izao taona 13 izao na ny vidim-piainana izany na ny fahalalana maneho hevitra.
tamin'izany dia toy izao indrindra ny fanazavana nentin'ny ministra ny serasera amin'izao fotoana izao io. Le araky ny teneniko hoe le risana explosion sociale na fipoahana aratsy sociale dia tena réel amin'izao fotoana izao azo sapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakarana vidiny entana io tsy ho zakany vahoaka ntsony zany taxi be ana 10 miampy fiakarana vidiny solika dia miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2 arivo eny an-tsena dia fanampin'izay nefa tsy mitady vahaolana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro tena amin'izao tsika miteny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka n'izany explosion sociale izany. Amin'izao fotoana izao efa tafiakatra 400 ariary ny kapoaka ny vary eny an-tsena ary efa mananika ny 400 ariary ny ray kilao. Manjaka ny tsy fandriampalemana von'olona etsero ny jerisorano tapakalava ny faratsin-dalana manginy fotsiny tsy tokony efa ho feno koa ve ny fepetra mpitrotra ny vahoaka malagasy ankehitriny. Pejy ny fahasalamana fivitosana any amin'ny loka mety hitarika homamiadana antsoina amin'ny teny vahiny hoe tumeur cérébrale santonana amin'ireo aretina mety ho azo amin'ny fampiasana finday diso hafa ohatra ny fahaizana mifehy tena sy ny fandanjalanjala ny fotoana tokony ampiasaina ny finday ihany no ahafana misoroka mba tsy hatongavana amin'ireo aretina ireo ny saram-pitsaboana ihany koa lafo eto amintsika ary maro no tsy manana fahefana hiatrehana izany fanadiadiany onjalanana ravomanana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Tokony tsy ohatra ny adiny valo ny fotoana ampiasana amin'ny finday tsy ankiato fa miteraka voka-dratsy amin'ny fahasalamana ary tsy azo atao ihany koa ny miara-matory amin'ny finday. Aretina maro no ateraka ny fampiasana amin'ny finday diso tafahoatra anisan'izany ny fivitosana ny anantoloha ka mety ho tonga ny amin'ny homamiadany miainga amin'ny aretina andoha tsy zaka miverimberina maloloy ny fambara fa mety misy fivitosana ny natoloha ny fanaovana radio sy scanner ihany nefa no ahafana mamaritra io aretina io ny fahaizana mifehy tena ihany koa no ahafana misoroka mba tsy hatongavana amin'ity aretina mety hahafaty ity ny sara ny fitsaboana eto amintsika rahateo lafo ary vitsy ny malagasy manana fahefana hanao fandidiana sy hanao scanner izay dingana tsy azo hidivirana raha toka vao marina fa misy fivitosana marina ny natoloha. Fa rehefa mipetaka fotsiny ny telefôny io dia mandray an'le le onde izy zany dia tsy maintsy mandalo amin'le lohantsika foana dia iny no tsy zakan'ny selan'ny atodoha raha ohatra ka hoe betsaka loatra ilay izy. Manomboka amin'ny aretina andoha aloha marary be io olo io dia avy eo misaky ny avy ny telefôna dia ohatry marary be aloha ohatry mahatsiaro mafanafana be zany ilo io dia avy eo miomby izay marary izay dia raha sanatrizany ka efa misy fivitosana ilo io dia arakaraky ny fivoarany ny fitomony izay fivoarana anatin'ny loha izay no hamafin'le marary raha izay moa faharoa rehefa manomboka mivoto raha misy zavatra mivoto ka maneriny atoa lasa misy fambara hafa koa mifanaraka amin'izay fahatereniny atoa izay ohatra mivila ny maso ny mivila ny tarehy ohatra mety lasa malemy ohatra ny tanana. Mitetina hatrany amin'ny 5 ariary farafahakeliny sarany scanner iray eto Madagasikara antapitrisany maro ny lan'ny fianakaviana iray mitsabo marary ny homamiadana eto amintsika noho izay ala fotsiny ny fandraisan-tanana ny marary izay. Fianakaviana anjatony avy amin'ny fokotany Andotapenaka faharoa, fahatelo, fahaefatra ary fahadimy no tsy maintsy afindra toerana Vonjimaiky manomboka ny sabotsy izao farafatarany ho ny Bureau national misana ny fitantanana ny loza na ny BNGRC androany efa vonona ny tranolay sy ny toerana ametrahana azy ireo. Fanadiadiany eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Miaina anaty rano tanteraka ireo mponina ao Andotapenaka faharoa, fahatelo, fahaefatra ary fahadimy taorian'ny rotsankorana ny fanesy tato anatin'ny andro vitsivitsy ho ny tatitry ny Bureau national misana ny fitantanana ny loza na ny BNGRC efa nisy ny vahaolana na roso sy andrana natao atato anatin'ny 2 andro andritrana ny rano miandrona anaty tokantrano tamin'ny alalan'ny pompe asangy ezaka verimaina fotsiny izany tsy nisy vokany. Mijery teny fotony ary nanao fanandramana ny anaovana ny pompage nylay rano izay miangona ao anatin'ny tranon'olona dia nanandrana teo amin'ny 2 andro teo fa tena enjana be tsy vola ho aritsika fotsiny raha nylay pompage no atao ny antony tsy mitsahatra tonga ny orana isan-kalina raha mahatsikaritra antsika menakavy. Ny faharoan'izay
volabe de volabe tokoa nlantsika amina resaka solika mikasika an'io dikan'izay tsy maintsy nitady fomba hafitsika satria tsy azontsika vela ao reo olona reo satria ny antony a no lay atahorana amin'ny valanaretina isan-karazana. nanapa-kevitra araka izany ireo tompony andraikitra samihafa afa tsy maintsy afidra toerana vonjy maika ireo tokantrano manodidina ny 50 sy 100 voakasika nanaiky ifindra avokoa ireo fianakaviana raha ny fanazavana trany tsy andrela araka izany fa manomboka ny sabotsy izao ny famondrana azy ireo amin'ny toerana efa voatokana samy antoka ny sakafo ny rehetra mandritra ny fijanonany eny amin'ny tranolay saingy izy kosa ny fijerena ny toe-pahasalamana. Tsy trano may akory reo na trano simba tanteraka rava tanteraka ny fananana fa kosa mbola ohatranareo miaina any amin'ny tranonareo ihany a ny sakafo entinareo aty fa hoe rahantsika mijery eo a ny fomba andrahoanareo a fa kosa ny resaka ara-pahasalamana dia tsy maintsy hojerena akaiky iny tsy maintsy hoasiana dokotera ny eny anaramaso an'ireo olona reo a tsy maintsy hojerena hoe ahoana ny fomba andrahondry sakafo a ahoana ny fomba mety hivoany satria zavatra ilaina daholo zany. Mbola anatin'ny fotoam-pahavaratra isika amin'izao fotoana izao mianto sy manentana ny rehetra ny BNDRC omairo sy tandrina trano manoloana ny mety isiany voina tsy androloloza mitranga vao mandray andraikitra fa ilaza sy tatitra izany amin'ny tompony andraikitra voakasika afana mandray andraikitra mialoha. Vaovao ny politika tsy tokony anaiko reberebe ny mpitondra ankehitriny amin'ny fihetsika mody miasa ny vahoaka malagasy ho ny solombavambahoaka fetra lalamozafy milolona nambarany fa mety ho famotsim-bola no ambadiky ny fanapahan-kevitra no raisy ny fanjakana momba ny fampiasam-bola eny anivon'ny ministera. Germain Omezanary sy Taiziniana. Varavarana misokatra ho an'ny mety ho amin'ny famotsim-bola sy ny fanodikodinana volam-panjakana ny fanapahan-kevitra no raisy ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia lasa teo hoy ny filohan'ny vondrona parlementaire tiako i Madagasikara ny lalàna amin'ny fehiny teti-bola asipantsinana ny LFR izay tokony andalo olanina eo anivon'ireo parlementaire rotondo no antokana anova teti-bola mpanjakana sy ny tetikasa atao isaky ny ministera fa tsy ny mpanatanteraka velively. Dia nomena lalana zany ny ministra zay nitapaka atao ny amin'ny fanatanterahana ny tetikasa rehefa azo le atao hoe tomba mbidin'ilay tetikasa na l'estimation an'ilay koa an'ilay tetikasa ny kasaina atao dia raha tokoa izy ka napiny ka tsy voafaritra mazava tao anaty teti-bola mpanjakana zay efa lalàna ho an'ny 324 izany zavatra resana zany tsy voafaritra mazava eo indray zany a dia manokatra varavarana indray ny mpitondra fanjakana ny mpitondra tarihana Andriamatoa Andry Rajoelina makany amin'ny gaboraraka makany amin'ny kitrano an-trano makany amin'izay tia nitondrana ilay fampiasana n'ilay volam-panjakana lalàna any ny teti-bola mpanjakana tsy azona ovany zany io ianareo ny namola volana io ny maro anisa avy eo anivony ny volomboasary sy ny erideny nandany an'io asomora nisy azony sasany ny akamarony mihitsy zay fa tsy azony de izao ndray ianareo milaza fa hoe raha tsy voafaritra mazava tao a izany karazana fandaniana amina tetikasa zany. Endrika mampiseho ny tsy fisiny fitsinjaram-pahefana izao zava-misy izao ho etrany ny fanazavana dia mamorona an'izao karazana interprétation zao a de ao anatin'izay nefa no anitsakitsahany zay voafaritra ny lalam-panorenana mandray fanapa-kevitra makany amin'ny jadona zay sisa no ataony satria eo ampelatana le fahefana de le fahefana salovaniny avokoa ny fahefana telo misy fa sady fahefana mpanatanteraka izy a no fahefana fitsarana izy a no fahefana mpanao lalàna ary manao tsinitsinina zay tapaky ny solombavambahoaka tokony ijoroany ny solombavambahoaka zay tokony sahijoro le solombavambahoaka ny eny fanany avy aminy tapy-dalan-kale ny fitondrana Rajoelina ka mandika lalàna mba azahoany manao ilay antsoina hoe récupération politique ho iantrany ny fanazavana efatra taona izao no nitantana ny firenena tsy nahafantatra ny lahara-pahamehana ka izao vao miatsara vela tsy hiasa fa akaiky ny fifitianana. Manao be marenina ny fitondrana manoloana ireo fanakianana maro makasika ilay fanapahan-kevitra no raisy ny ministry ny atitany amin'ny famerana ny famorim-bahoaka ao anaty toerana mifefy tsy ny mpanao politika eto an-toerana ihany no nitondra ny aiainy amin'ny tsy fisiany demokrasia eto Madagasikara fa efa nanao izany ihany koa ireo vondrona ireo masoivo miasa sy monina eto Madagasikara. Onja Lalaina Ranaivo Mananasy Mathieu Prince no mitatitra ny andindiny makasika izay. Iziriziry manao mafiatoka ary milaza ny tsy emotra amin'ny fampiarana ilay fanapahan-kevitra no raisy ministry ny atany amin'ny famerana amin'ny famorim-bahoaka ho anaty toerana mifefy ny fanjakana tamin'ny alalan'ny prefet Antananarivo
anisan'ny teraka fanehoan-kevitra maro ny fanambarana izay natao maneho itoyna ny fahafana maneho hevitra indry sy mivezivezy indry vao tamin'ity herinandro ity ihany koa nanao fanambarana maneho ny aiaina amin'ny tsy fipetrahan'ny demokrasia eto Madagasikara manoloana iny fanambarana natao ministry ny adin-taniny ny vondrindreo Masuivo miasa sy monina eto Madagasikara mpitondra manao be marena neto ka manao tsinontsinona ny hevitra sy ny fahalalan'ny olona rehefa hita amin'ny famaneho itoyna ny tombontsoan'ny olombitsy ny fanehoan-kevitra ataondreo tsy mitovy firehana aminy za zany efa mahita hoe tsy possible zany amina resaka gestion na ordre public hoe m'interdire ianao nefa tsisy olona ratra tsisy ihany ianao zany ny objectif ako aloha mivoaka amin'ny grande portail ny président de la république tamin'izany mavita ny mandany izy fitiavaka amin'ny président tamin'izay iny mba tsisy mikorotana dia alao atao zay avitan'ny mandany afaka milatsaka indray avy eo ka zay objectif zay aloha dia mbola tazomiko zay amin'izao fotoana zao karazana fampitandremana fa volona ampiasan'ny hery eo ampelatany aninga préfet ho an'izay ny andika ny fepetra ny raisin'ny fanjakana hiarovan'ny olona toanany sofotra nefa ny fahafana maneho hevitra sy ny fahalalana mivezivezy ary fandikana ny lalam-pandrenana sy ny fifanarahana iraisam-pirenena izay nosoniavon'ny Madagasikara amin'ny fanitsakitsahana an'izany ny mpitondra nefa Etsekila manao ny fomba rehetra tsy isitrahandreo mahasamy lazany tsy mety ataony io zony io tsy misy afa-tsy ny fanajana ny lalàna fa tsy famoronana lalàna hafa indray no hitondra fitonena eto amin'ny tany sy ny firenena ho ny firaisamonim-pirenena androany mampanay ny ovizotry ny fividianana raha toa ka izao dia mipetraka ny tsy fitofinjo ho an'ireo mpisehatra rehetra mitatitra ny vaovao Germaine Omenjanary sy Tahirinena ankoatra ny voalazany lalam-pandrenana eo amin'ny andininy 10 sy ny 12 dia nanaso ny fifanarahana maneran-tany momba ny zo fototry Madagasikara ho ny firaisamonim-pirenena roy voafaritry ny lalàna mazava tsara ao anatin'ny lalam-panorenantsika ny fahafahany ny olona tsirairay miteny sy ny anisan'ny zo fototra ihany koa izay apetraky ny lalam-panorenana izy io tsy ao anaty lalam-panorenana ihany fa isika koa dia nanao ny soni mahakasika ny resaka pacte international ny resaka ho an'ny politika zany sy ny droit politique sy ny droit civique zany ny fampitomboana ny fotoana ahafahany mpisehatra ara-politika sy ny malagasy samy malagasy fampidinika ny tokony atao amin'izao tao ampifidianana izao fa tsy ny famerana izany ho etrany ny fanazavana raha ny fijerin'ny firaisamonim-pirenena dia tokony ampirisiana aza ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny acteur rehetra mba tena isinny atao hoe fampandrosoana tokoa satria izay fifanankalozan-kevitra zay dia ahafahantsika mitondra makany amin'ilay atao hoe fampandrosoana maharitra ny zavatra ngezabe ao anatin'izay dia ny olona tsirairay dia afaka maneho ny heviny tokony ho afaka maneho ny heviny amin'ny fotoana rehetra ary indrindra ao anatin'ny fotoana izay vanim-potoana iainantsika izao dia ataoko hoe zava-dehibe ny tokony isiny zay fifanankalozan-kevitra zay sarotra ny isiny ny fahamarinam-pifidianana hoy ny firaisamonim-pirenena raha izao aza dia tsy mitovy izo ireo mpanao politika manakely an'ilay fahafahan'ny olom-pirenena maneho hevitra amin'ny sy manome sosikevitra indrindra miatevitra amin'ny sehatra ny fampandrosoana ny fisininao tia tahaka nyreny fa indrindraindrindra izay lasa ihany koa mampihena ny fahafahan'ny olona zany hoe le zo fototra dia lasa mampihena an'izay zo fototra zay ny fandikanay an'ireny communiqué izay nivoaka ireny tsara moa ny mampatsiaha fa ny fanjakana mitokana zavabita ihany no nome ny gouvernemanta alalana mory olona eny Ankalamanjana ka mahatonga io fanazavana natao ny firaisamonim-pirenena io mila mametra-pialana ny ministry ny serasera sy ny ministry ny atitany rehefa tsy mahafehy ny asany hoy ny miara-manonja raha nitondra ny heviny malona ny fanapaha-kevitra no raisiny gouvernemanta amin'izao fotoana mpanara-maso ary manana anjara goavana amin'izany ireo vondrony raisam-pirenena no ny sata no sy ny avy ny Madagasikara ho hiatrany fanazavana avitra Sondrabe sy Andry Rakotomala tsy menatra ny fitondram-panjakana amin'ny fanakatsakana raisiny manoloana ny famorim-bahoaka na ny fidinana an-dalambe
ny ministra ny serasera no efa ny anizingizina ny tokony ambelana malalaka ny rehetra amin'ny fidinana an-dalambe sy ny fivoriana ataona antoko tamin'ny taona 17 mifanohitra amin'izany anefa ny fanapa-kevitra raisin'izy ireo vao nahazo fitondrana voataona vitsivitsy anao no nitenany de zao no de mivadika koa tena mifanipaka amin'le teninao tamin'ny maly no teninao androany za veny matao hoe mpitondrantsika ary vahoaka taiza mianatra anao nanina ve ny pression nazo anao afaka mandangy anao rehefa tsy mety amin'izy de mametra-piarany io zany a tokony tsy atahotra misy ny mpitondra matoa zany ny olona makeny an-dalambe tokony tsy atahotra ny mpitondra fa matoa izy manao an'io faniry efa fotana izy fa iongana za manokana député de Madagascar za tsy maintsy vezivezy eto Madagascar na faly nareo na tsy faly na sainao ministra tokokely de bahana mihitsy raha sainao enao mihitsy ny tiako bahanahako ahitanao anao hoe izahako ianao olom-boatendry za olom-boafidy ianao ministra za député ianao ary afaka mialandroany sy rapitso nya vahoaka no nametraka ao sarotra ny alana amin'ireo vondrona iraisam-pirenena ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko front de libération nationale maro ihany koa ny sata iraisam-pirenena nanaovana soni ka manana anjara amin'ny fanaraha-maso ny fiainam-pirenena izy ireo de mazava ho azy fa ny fampifehezana eran-tany de misy an'ilay atao hoe cadre normatif misy cadre zany misy cadre misy lalàna misy fepetra maromaro zany ifanarahana fa tsy hoe samy manao zay tiany ataony rehefa nametraka lalam-panorenana anao teto amin'ny tany sy ny fanjakana de anatin'ny lalam-panorenanao misy zavatra napetraka hoe zay de firenena ohatra Madagasikara zay de firenena républicaine zay démocrate de eny ary zay zany tianareo de anatin'izay no iasantsika ny ataon'ny communauté internationale dia mameno an'izay tsy feno ao anatin'ny lalam-panorenanao ho feno le cadre normatif ifanarahany zao tontolo zao hoe nareo tsy maintsy manao ny ban de gouvernance nareo tsy maintsy manao ny état de droit nareo rehefa manao sinian'iny ianao nanaiky an'iny ianao ny ratifienao ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona de voafian'izay ianao ary izy tsy miditra amin'ny raharaha tokantranonao fa kosa rehefa tady ivoaka n'lay cadre normatif ianao de mampatsiahanao izy hoe tady tsy ho démocrate nareo zany tady tsy afaka miteny nareo zany olona zany zay no ataony ka izay zavatra zay tsy azonao lazaina ho ingérence zany miaina anaty tahotra sisy izao fitondrana izao hany ka mampiasa ny fahefana amin'ny lafin'ny fitsarana sy ny mpitandron'ny filaminana ho hatrany ny fanazavana ny volana may ho avy izao no hikatsona ny lisy-pividianana tsy mbola tratratra amin'izao ny fehitrisa napetraky ny seny 13 tapitrisa mbola betsaka ihany koa ny malagasy novariana amin'ny fitediavana ka manadiny noho izany fanoratana anarana anaty lisy-pividianana izany Germaine Omenjanary sy Taiziniana na dia efa ifarana afaka ray volana aza ny fanavozana manontolo ny lisy-pividianana dia mbola misy amin'ny malagasy no tsy taitra amin'ny fanoratana anarana ao anatin'izany lisy-pividianana izany tsy vitsy ireo efa nisoratra noho ny fahatsapana fa zava-dehibe ny fahafahana mifidy tafiditra ny firen'ny ny zanaka sy ny tarana zany oriana zany hoe aminao zany afaka manova zavatra ny fividianana afaka manova efa tafiditra mba entanina zany mba handray anjara dolo ny olona zay mba zava-dehibe le mifidy de mba am'le zon'ny olombelona zany afaka hifidy zany ianao tsy maintsy mifidy ohatra na hifidy azy de mety mba miova zany ny vidin-javatra afaka maneho safidy ohatra hoe mba miova ny fiainan'ny olona ampitondra eo manentana antsika olom-pirenena rehetrarehetra mba haneho ny safidiny fa mba manana safidy mba rehefa tsy manenina rehefa nanana safidy zany mbola tsy tany foko tany mihitsy mbola tsy tany noho ny asa sy ny andraikitra moa zany de miala maraina ao tanàna de verina rivo zava-dehibe aloha le izy zava-dehibe satria miankina fiainam-pirenentsika moa le izy ny tena marina fa anankiray noho n'le fotoana moa zany de tena tsy afaka mikofokotsika fa zany hoe tany anaty recensement zany efa tafiditra ihany tsika raha ho an'ireo boriboritany sy ny commune ary ny fokotany sasany ivelana Antananarivo renivohitra
dia misy ny ezaka manokana atao ho fanentanana ny olona isoratra anarana. Dia manodidina ny 5 isanjato ny tahapavitrin'ny olona ny soratra anarana. Avy eo moa nanitatra niny hatramin'ny faran'ny volana me iny ny CENI dia nanentana ny commune na nijery ny fotony ny fampiresaka tamin'ny chef fokontany ary nanentana ihany koa amin'ny olon-tsotra mihitsy nandoa tamintamy mateto anivon'ny commune mba hiditra sy roso amin'izay fanoratana anarana ao anatin'ny dispy-fidianana izay. Dia eto kosa angamba efa misy matoky fa raha mihoatra n'io tamin'ny faran'ny volana janoary io dia mety efa tafakatra ny 20 isanjato any ny tahan'ny olona amin'izao fotoana izao fa minazanana zany nefa mitohy foana ihany ny fanentana satria dia mbola maro ireo mponina eto amin'ny commune Lasora dia manenjika mihitsy izay mba hoe ny olona ray manontolo eto amin'ny commune Lasora mba tokony hiditra ao anatin'ny dispy-fidianana avokoa. Tsara hatrany ny mampatsiany rehetra fa ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisam-pifidy no ny farany fa mbola afaka manatona eny anivon'ny fokontany ireo olom-pirenena mbola tsy nahavitana noratra ny anarany ao anatin'ny lisy-pifidianana. Manodidina izay vaovao politika izay ihany akaiky ny fifidianana ka manao ny fomba rehetra isintonana ny sain'ny malagasy ny mpitondra ankehitriny. Tsy tanefa izay tena zava-bita nandritra izay feptom-piasana izay. Ho an'ny eto andrenivohitra ohatra dia lalana potika misy 270 no voalaza fa ho raisy ny fanjakana foibe ny fanamboarana azy. Zavandriamaefa Mathieu Princy mbola afa-tsara. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra fa ho raisy ny fanjakana foibe an-tanana ny fanamboarana ireo lalana simba eto Antananarivo renivohitra. Fanapa-kevitra izay mampametra-panontaniana ny maro sy ny mpanarabavao hoe tena tsy manambola marina ve ny commune izay tompona andraikitra voalohany amin'izany sa efa tsy mifampatoky intsony ny mpitondra foibe sy ny ben'ny tanàna sa koa mba hanehoana amin'ny mponina Antananarivo fa miasa izao fitondrana izao. Ny mampametra-panontaniana eto amin'ny toka hoe fitantanana Antananarivo fonga ny voalohany indrindra dia anisan'ny lokaloka tamin'izany ary anisan'ny toka hoe nambabona ny fon'ny olona mihitsy ary hoe rehefa mitovy ny ao amin'ny fitondrana sy ny ao amin'ny mpitatana anoatra commune sy nisy ambaratonga dia milamina ny rehetra. Nefa ny zao raha antsika mihita fa misaviritaka ambony ambany tena tsisy zavatra mandeha amin'ny laoniny. Zao izy mitsanga mbola jerena indray zao indray ary ohatrany tsy hita koa fantsona ary vao maika misaviritaka indray ary ohatrany hoe tsy mifampatoky izany reo raha raisina tonga dia amin'izay ilay satria ohatrany tsy omena fahefana araka ny teniko teo ilay mpitantana edeny fotony. Volana vitsy tsy ahatapiran'ny feptom-piasany avy mikorapaka amin'ireo tsy fihetezana marobe mampikilay ny vahoaka malagasy hatramin'izay ny fitondrana. Akajikajy politika no betsaka indrindra amin'izao akatoko ny fifidianana izao ho ny mpamakafaka politika. Fa le tombontsoa iombonan'ny malagasy, tombontsoa iombonan'ny vahoaka Antananarivo na manerana Madagasikara ny amin'ny sehatra rehetra any tokony izay ny atao aloha laharana. Fa ny mampalahelo eto amintsika le kajikajy politika bana be fa le zavatra ho an'ny vahoaka tamberina andraikitra endrasana tena farany mihitsy tena any amin'ny zao nge ny eto efa olana ary tsy eto fa manerana ny faritra sy ny any amin'ny ana rehetra efa tena efa ao anaty fahasairana na ny lalana na ny fako na ny fiainana moa tsy tenenina intsony dia izay vao mipotra le vahoaka fa kajikajy aloha mandeha aloha. Mila tonga saina ny vahoaka malagasy ary tokony hametraka tsara ny safidiny amin'ny fifidianana ho avy io ho ihany ny fanazavana. Taotry ny fitondrana n'ireo antoko avy amin'ny fanoherana ny antokana ireny fanakatsakana lava tao amin'ny antoko-panohitra ireny na ireo sokajiany fitondrana fahafahavalo ara-politika. Efa voafaritry ny lalam-panorenana fa andraikitry ny antoko politika ny manetsika ny mpikambana ny fotony sy manentana ny olona andray anjara amin'ny fiainam-pirenena. Ny mpitondra ny efetsankilany manao ny fomba rehetra anakanana izany. Fanadiadiany Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Princy. Manao tohivakana fanehoan-kevitra manameloka amin'ny fanakatsakana nataon'ny fitondrana amin'ireo antoko-panohitra isandrany antoko tiako Madagasikara. Anjara asan'ny antoko ny manentana ny olona andray anjara amin'ny fiainam-pirenena ary manetsika ireo mpikatroka any anatin'ny antoko eny fotony. Voafaritry ny lalam-pandrenana ireo asan'ny antoko ireo. Ny fanamorana amin'ny fanatanterahana ireo andraikitry ny antoko politika ireo no tokony ataon'ny mpitondra fa tsy mifanaovana antso-izay sy raha matahora lava amin'izy ireo. Vanim-potoana ihany koa izao tena ilana ny fanentanana ny olona hanoratra anarana anaty lisy-pifidianana. Eo ihany koa ny fampahafantarana an'ireo olom-pirenena ny zo sy ny adidiny ary ny andraikiny. Ankoatr'izay dia nisy mihitsy ny antsony hery-velona maro eto amin'ny firenena hanao ifanentanana io. Tsy haiko na mety fabeasa angamba raha matoa ministra serasera Lalatina Rakotondraza fa tamin'izy fonom-bolam-panohatra hoe izy mihitsy nitaky an'izany izy mihitsy nitaky an'izany zany fidinina an-dalambe zany izy mihitsy nivy mafy an'izany hoe zo fotra ny fidinina an-dalambe ny mahagaga nefa mbola tsy misy fidinina an-dalambe eto fa manao ny tim any anaty tranony nefa anao ny teny hoe atavy anaty tranonao mba tsy hanentery ny filamina vahoaka sakanana manao ny remdema ho vetivety tetsa beoririka
sakanana inona ary lay tiany fitondrana ho atao fa tena efa misy zavatra hafa mbadika mihitsy raha fahitanay ny zao sary misy eto amin'ny tany sy firenena zao. Nanamafy ny amin'ny tokony anaovana fikanan-drom-pirenena mialohan'ny rosoana amin'ny fifidianana ihany koa ny vovonina politika IFIM. Mila fanamboarana ireo rafitra mikirakira amin'ny fifidianana mba ho fifidianana madio sy mangarahatra ary ekendrehetra misy eto. Pejy ny fanatanjahantena vonina hiatrika ny fiadirana ny tompon-daka eran-tany amin'ny taranja basketball ny Ankoay latsaky ny 7 taona ny 4 jona hatramin'ny 2 jolay ho avy zao ny fifaninanana izay atao any Hongrie. Zavandria Mahefa, Mathieu Francis mbola afa-tsara. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fiomanana hiatrika ny fiadinany tompon-daka eran-tany amin'ny taranja basketball ny ekipa pirenena malagasy Ankoay latsaky ny 7 taona. Efa nanomboka tamin'ny volana Desambra ny fampifondronana ireo mpilalao ary totsy hijanona izany mandrapatonga ny 4 jona anatanteraina io fiadina ny tompon-daka eran-tany io. Ny fahafolo ny volana Aprily hatramin'ny 18 Aprily ho avy izao no hanomantenan'ny Frantsa ny Ankoay ary isy ny lalao tsapa maromaro atrehan'izy ireo mandritra io fotoana io. Deuxième stage de préparation zany tena tena marina any France izy io elan chalon mandritra ny 3 herinandro. Zay anaovana entraînement sy match rencontre zany miaraka amina club sy sélection en France. Vita zay dia mondeto izy dia miverina amin'ny clubany manao NA ndray zany participer amin'ny championnat NA Magéga. Mois de juin dia raisina izy début juin dia mandeha manao ilay tournoi en Serbie zay iarahana amin'ny ekipa anakienina na 7 participants amin'ny championnat du monde. A Serbie dia avany dia tonga dia mandeha directement any Hongrie di Bruxelles manao ilay coupe du monde zay zany le processus anatonga ny championnat du monde. Firenena 12 no andray anjara amin'ny fiadinany tompon-daka eran-tany amin'ny taranja basketball io. Ao anatin'ny vondrona be no misy any Madagasikara, États-Unis, Slovenie ary Liban kosa no miray vondrona amintsika. Nanohy ny fahavonona ny mpanazatra sy ny mpilalao. Io samy manana jeune zany io na États-Unis na Madagasikara na Liban na i Slovenie. Tsy azo atao misy io mideravady mahay mandifa ho sandriny ilazana azy. Samy vonona zany io any amin'ny fanomanantena zany no zava-dehibe any nahitana hoe ho tsara be ny vokatra sa ho ratsy. Tsisy anantena kosa hoe vokatra ho ratsy zany. Matoa zany nandano vola matoa nanomana nandano fotoana dia vonona hiatrika ny mondial io. Sambany moa i Madagasikara no andray anjara amina fiadinany tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja basketball tahaka izao. Mpilalao 14 no andrafitra ny Ankoay ary mety mbola isy ny sivana mandritra ny fanomanantena. Baolina kitra ao anatin'ny vondrona A miaraka amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo, Canada ary Congo Brazzaville no misy ny bareny Madagasikara latsaka ny 20 taona mandritra ny lalao Jeux de la Francophonie izay ataony 20 Jolay hatramin'ny 4 Aogositra ho avy izao any Kinshasa. Lalao izay ivondronana tanora 3 mahery avy amin'ireo firenena miteny mantolona amin'ny ampahany teny frantsay. Efa nahempotra indroa miataona noho ny krizy ara-pahasalamana ity fionabe ara-panatanjahantena ity. Ho fanomanana ny fiatriana izany sy ny COSAFA Cup U19 dia hanao fampivondronana ho an'ireo mpilalao voatsonga nandritra ny dingana voalohany Coupe des sélections régionales U19 izay nandraisana ligue 20 anjara etsy amin'ny centre technique national Carion no anatanteran'izany 7 hatramin'ny 15 aprily izao raha ny fampahafantarana nataon'ny fédération malagasy ny baolina kitra. Mandritra izany no itiliany ireo teknisiana ireo mpilalao izay andrafitra ny ekipa ampirenena malagasy U20. Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany ny joro ary ny zaratsika sy fanantenana tamin'ireo voafonja tao Casal del Marmo ny Pape François Omaly Kamisy nateo azany aretina izay nahazo azy ny herinandro lasa teo dia nanatanteraka ny asa masina fanao rehefa alakamisy mialohan'ny Paska ihany ity lehibe ny fiangonana katolika ity. Afitra Sondriabe sy Andry Rakotomalala. Tsy navelan'ny aretina nahazo azy tsy hanao ny asa fanompony Papa François Omaly Kamisy fa dia tonga tao amin'ny fonjany Casal del Marmo any avaratry Italiana nanao ny fanasan-tongotra ireo voafonja. Fietsika efa fanao ny fony izy voavohositra ho Papa Ray Masina. Araka ny finoana kristianina dia ny Alakamisy mialohan'ny andron'ny Paska no nanasan'ny Kristiny tongotra ireo mpianany ary niarahany sakafo sy ny sotro tamin'izy ireo. Nijanonao teo amin'ny samy kristianina araka izany io fombafomba io hatrizay ka ireo mpitondra fivavahana no manatanteraka ny fanasana.
tsy toy izany kosa nefa ny any papa François fa dia nentiny nivoaka ny Vatican io fomba io. Efa fotoana naharitra no nanasan'ny tongotra tamin'ireo toerana misy voafonja maro na ny toerana fandraisana ireo mpitso-ponenina tamin'ireo toerana maro notsitihany. Ankoatr'izay dia nitarika lamesa antsoina hoe krismal tao amin'ny Basilique Saint-Pierre ihany koa ny tenany, nitondra tsodrano ny menaka masina ampiasaina amin'ny fankalazana ny sakramenta maro mandritra ny taona ihany koa omaly maraina. Fandarana ahona marina Global News ireo vetrany no arainao arin'izao fampahalalam-baovao izao. Aorin'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Don Brief 2. Ny tenako kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rampitso indray tongo klasy tongo vavy.